antsika rehetra indray trarotro fotoana manokana izay iarahantsika be dia be tokoa ny zavatra izay miseho amin'ny fiainana amin'izao ary indraindray dia tena tsy fantatra, indraindray dia tsy hita hoe aiza no asiana ny tongotra. Dia amin'ity herinandro ity amin'ny maha-vehivavy ihany tena dia hisy torohevitra ho antsika vehivavy, ho amin'ny fitaizana ny ankizy, ho an'ny lehilahy ihany koa, eo amin'ny fahaiza miatrika ny fiainana izay misy antsika amin'izao fotoana izao. Izao no teny izay efa atolotr'Andriamanitra ao antsika ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Dia miteny antsika amin'izao Andriamanitra hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho ahy sy ho anao ny zavatra rehetra momba ny fiainana, satria raha nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra alohany ny namorona ny zavamaniry tamin'ny andro fahatelo, dia efa nomeny mialohan'ny andro fahatelo tamin'ny andro faharoa izany ny rivotra misy ny oxygène izay ilain'ny zavamaniry. Rehefa tamin'ny andro fahaefatra izy dia namorona ny ny masoandro sy ny kintana sy ny volana izay ilain'ny biby izay hoforonina amin'ny andro nanomboka tamin'ny andro fahadimy. Ireo biby ireo no hisakafo amin'ilay zavatra izay noforonina tamin'ny andro fahatelo. Ireo biby ireo dia miaina araka ny fiodin'ny volana ihany koa. Ary tonga ny andro fahaenina namoronana ny biby tetỳ ambonin'ny tany dia tafiditra tao anatin'izany tsika olombelona, efa noharian'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, izany hoe efa fantatr'Andriamanitra ny tena sahaza ho antsika, ny maso ho antsika ny tena mety amintsika. Ary ao anatiny toy n'ilay vakiteny izay nivakiana amintsika teo dia izao no voalaza hoe ary izany no tanterahany amintsika, ho tanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa ny lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomba n'Andriamanitra amin'izany ianareo. Izany hoe rehefa tafaray amin'ilay ray mpamorona zasenao dia izao ho fantatrao ny tena programan'Andriamanitra momba amin'ny fiainanao. Ary ao anatin'izay fahafantarako ny programan'Andriamanitra momba amin'ny fiainako izay dia izao no vokatra ny firaisako amin'Andriamanitra hoe afa-mandositra ny fahalotoana izay eto amin'izao fiainana izao sy ny filany. Misy vokany izany ny firaisana amin'Andriamanitra satria tsampanao ny tena izy ao amin'ny firaisana aminazy, dia afa-mandositra ny zavatra eto amin'izao fiainana izay mampisavorovoro, mampikorotana amin'ny fiainantsika izao isika. Hoy ny voalaza ao amin'ny Salamo. Salamo Davida dia niteny an'izao, Salamo 150 hoe fitopolo taona ny andron'ny taonanay ary raha tahino izy ka mateza dia firy 80 taona. Ao anatin'izay izany dia andeha hindrana kely an'ireto fitaovana izay hoentiko amintsika reto araka ny voalazan'ny Davida dia 70 taona na 80 taona ny andron'ny taona miainantsika. Tsisy mahafantatra isika hoe ilay 70 taona ve andao ataon'ity kelikely ity ilay izy, ny andron'ny taona omeny Jehovanao, sa ilay 80 taona. Fa raha mifantatra aloha dia izao, raha latsako amin'ny tany ity bokalina ity dia anahoana ity? Vaky. Ndre mandeha ihany ny anananao ny bokalina mpiainanao. Tsy miverina io, ary raha mbola kolitsika ary ity tsy miasa amin'ny tokony ho izy intsony ity zavatra ity. Dia ny fanontaniana mipetraka aminao dia izao hoe amiko sy aminao dia izao hoe raha 70 taona na 80 taona ny andron'ny taona iainantsika, firy taona ianao izao? Dia firy taona sisa ny taona anananao? Andao raisintsika ity 80 taona ity mba miady varitra tsika izany. Raha 80 taona ny taona ny iainantsika tsirairay avy dia firy taona sisa ny ianao? Fa ao anatin'ny fampieritreretana ao anatin'izay no lanianao tamin'inona le falaninao ary ho lanianao amin'inona ny mbola eo am-pelatananao. Tsisy tompony rapitso isika fa izao ny fantatra kosa dia izao hoe
manana hevitra heverana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ao anatin'io 70 taona sy ny 20 taona io dia misy an'ity kisarisary ity izay entina anehoana ny taonantsika, ny androm-piainantsika. Ary ao an'ilay Salamo 112 dia mbola miteny hatrany Davida hoe mampianaranay hanisa ny andronay, hazahoanay fohendry. Misy zany zavatra efa fantatsika. Fa misy zavatra tsy fantatsika. Tahaka ny hoe 9 volana ny ankizy no ny zaza no mijanona aiza ao anaty kibo. Dia efa 9 volana izay izy dia anjarantsika vehivavy zany no hoe amin'ny tempolo mifanahy masina antsika dia napetrak'Andriamanitra ao amintsika ilay menaky ny aina sy sombiny ny aina. Dia manana 9 volana ianao hamindrana ny fihetsepo rehetra, ny tsara rehetra ao amin'ilay sombiny ny ainao ao anatin'ny 9 volana. Fa izao ny olana, indraindray ilay olona mitady zavatra tsy ho tanteraka mihitsiny. Tahaka ny hoe misy zavatra anankiray zany efa fantatra hoe 9 volana dia ao anatin'ny taona rehefa vela tonga soamantsara eto tany ilay olona anankiray dia manana 20 taona izy araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo, iainana amin'ny fiadanana miaraka amin'Andriamanitra. Dia misy efa taona hoe eto ny fahazazana, eto ny fahatanorana, eto ny fahalebiazana sy ny fahanterana. Dia indraindray dia manala ny ankizy tsy iaina ao amin'ny fahazazana fa tonga dia ohatrany hoe ho afindrako any amin'ny olo-dehibe ity zazy ity. Kanefa matoa napetrak'Andriamanitra hoe misy ny fotoanan'ny fahazazana dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho ampitaina, ianaran'ilay zaza mba hatonga anazy ho tanora vanina, olon-dehibe vanina ary olona vonina hitsenan'i Jesosy eny an-drano lanitra. Misy zavatra izany eo amin'ny fiainantsika tsy voafehintsika. Fa ny herin'Andriamanitra no mitrantsehatra amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika amin'ny maha olombelona antsika. Ary raha fantatsika izay zavatra izay dia izao no voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko 2:17 sy 17. Fa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba n'izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray, tsy avy amin'ilay ray mpamorona izany, fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Izany hoe ao anatin'io fiainanao 70 taona ka hatramin'ny 20 taona io zany dia izao misy safidy tsy maintsy ataony isam-batan'olona. Ao anatin'ity bocal ity dia ianao no misafidy hoe inona no ampidirinao anatin'ireo bocalanao ireo. Fa raha ny voalazan'ny Jaona teo dia izao eto amin'izao tontolo izao dia feno rehaka momba n'izao fiainana izao. Ary raha feno rehaka momba n'izao fiainana izao dia izao matetika isika mameno ny bocal-mpiainantsika amin'ny rehaka momba n'izao fiainana izao. Kanefa ao anatin'ilay boky izay entina mba anehoana amintsika hoe misy zavatra tena lara-pahamehana tokony ho jerentsika ange dia izao no voalaza ao anatin'ity book Reflection on Revival ity hoe ny tena fifoazana marina rehetra dia fantatra amin'ny fisian'ireto zavatra efatra reto. Voalohany indrindra dia fivavahana mafana sy tena avy amin'ny fo. Ny faharoa dia izao fandiniana lalina ny Baiboly. Ny fahatelo fanekena mikafanampo hitady sy hamonjy ny very. Ary ny fahaefatra farany manao ny ankohonana ho lara-pahamehana. Ireo zavatra efatra ireo zany no tokony hameno ny fiainantsika raha tena kristianina marina isika. Averiko indray mpandeha ilay zavatra anankiefatra izay tokony hameno ny fiainantsika teo. Voalohany ny fivavahana mafana sy tena vokatry ny fo, fandiniana lalina ny Baiboly, ary fahatelo fanekena mikafanampo hitady sy hamonjy ny very. Ary ny fahaefatra izay tena hoe
ivony zavatra rehetra satria teny tokana ihany ny azontsika tenena raha ho avy tsy olo amin'irao lanitra Jesosy dia hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomenao anay. Dia ao anatin'izay zany ny fanaovana ny ankonana ho lara-pahamehana dia tena zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika. Izay ny tokony hoe lara-pahamehana ao anatin'ny bokalim-piainantsika. Indrisy anefany fa tratry n'ilay teny izay voalaza teo aloha dia nirehaka momba n'izao fiainan'izao dia misy trangan-javatra izay tsy aposintsika kanefa zavatra misy eo amin'ny fiainantsika. Lasa ilay rehaka momba n'izao fiainana izao no mameno ny bokalim-piainako indraindray. Ary ao anatin'izay rehefa mba hiezaka ihany apiditra an'ilay fandiniana fivavahana mafana sy tena avy amin'ny fo dia tafiditra ilay izy. Miezaka ihany mandinika amin'ny Baiboly isa-maraina. Miezaka ihany mitady sy hamonjy ny very. Efa manomboka ataoko ahoana ilay izy zany zao? Efa manomboka forseko ilay izy. Manomboka forseko ilay izy. Manomboka forseko ilay izy. Ary ny tena mampalahelo anatin'ilay izy dia manahoana ilay ankonana amin'izao fotoana izao? Efa milingilingy kely. Efa tsy hita tsony eo amin'ny fiainako hoe ny asaribidi ny ankonako eo amin'ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra azy. Kanefa raha vao tonga amin'izay ny rivotra fanozongozonana eto amin'izao fiainana izao izay tsy avy amin'Andriamanitra dia inona no mipitika voalohany ao anatin'ilay izy? Ny ankonako no mipitika voalohany ao anatin'izany zavatra izany. Mila mitandrina zany zasy ianao satria manana hevitra hitondra fiadanana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao Andriamanitra. Tsika mila ao anatin'ny zavatra izay atrehantsika dia raha itsika ny mijery an'izay lara-pahamehana izay dia ho hitanao fa andeha ange somary amboarintsika ilay izy dia ho hitanao hoe ay ve azo amboarina ohatr'izany ilay fiainana ay ve azo atsaraina tahaka izany ilay izy dia andeha ange somary isary anankiray izay asehoko amintsika averiko ato anatin'ilay bokalina kely ilay vato izay rehaka momba n'izao fiainana izao dia ampidiriko ao anatin'ny toerana tokony hisy azy ny fivavahana mafana sy tena avy amin'ny fo, ny fandiniana lalina amin'ny Baiboly, ny hitady sy hamonjy ny very ary ny ankonana izay tena lara-pahamehana. Dia izao no tenenin'Andriamanitra hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa anampy anao izany rehetrarehetra izany. Tafiditra eo amin'ny fiainanao ireny rehetrarehetra ireny mba anampy anao. Ahatonga ny ankonanao ho ankonana vonina, vanina eto amin'izao fiainana izao ary vonina hitsenan'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Tady Dio, fanofidiana ho ray aman-dreny hitondra ny ankonana hody any an-danitra zasy ianao. Nofidian'Andriamanitra ho vehivavy manana maizy azy ianao mba ho anana hery miasa mangina ho amin'ny tsara hitondra ny hafa anao fanandramana eo amin'ny Jesosy. Ka ny Tompo any hitantsika rehetra any eo amin'ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika izy ary tady Dio fa ilay mpanoratra vehivavy anankiray Ellen White ny anarany dia niteny ao amin'ny boky Vavolombelona Mahery hoe tsy nifidy anjely Andriamanitra, tsy nifidy anjely, tsy mbola lavo mihitsy Andriamanitra ho solotenany eo anivon'ny olona. Fantatr'Andriamanitra amin'ny fahalemeko, fantatr'Andriamanitra io zavatra trehanao io, fantatr'Andriamanitra ny ho avintsika tsiraray avy. Nifidy anao amay anao Andriamanitra mba aneho voninahiny eo amin'ny tontolo izay nametrahany ianao. Ka ny Tompo hitantsika rehetra aneho voninahiny eo amin'ny fiainantsika izy ary atsapa manokana zasy ianao fa nofidian'Andriamanitra amin'ny fomba manokana zasy ianao haneho voninahiny ao an-tokantrano voalohany indrindra. Tompo ny hitantsika
amen. Jehovah Andriamanitra ay tsara fo masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao satria tamin'ity andro androany ity dia namerina taminay indray ianao, fa tena manana hevitra hieverana amin'ny fiainana tokoa ianao, dia hevitra hitondra fiadanana. Be dia be tokoa ny rehaka momba n'izao fiainana izao izay tsy ahafantaranay ny lahara-pahamehana izay efa narindranao sy nalaminao eo amin'ny fiainanay. Koa te hiverina eo aminao izay Andriamanitro, te hiverina eo amin'ny rindran-damina izay efa napetraka ao izay, satria ianao dia nanao ny tsara indrindra mandrakariva ka miezaka aneo eo amin'ny fiainanay ny fahatsaranao. Koa amboaro ary ny toetranay mba hifanaraka amin'ny sitraponao, amboary ny fisainanay mba hatakaranay ny lalana tianao andehananay, ka ny fanainao masina ny anokatra ny mason'ny sainay hatakaranay ny hevitra tsara izay ataonao eo amin'ny fiainanay, ahatonga anay ho mpandresy miaraka aminao. Na dia eo ary amin'ny fahalemenay dia tsapanay tokoa fa tsy nifidy anjely ianao, fa nifidy anay olona tahaka izao ao anatin'ny fahalemena izao mba anehoana ny voninahitrao eo amin'ny fitokantranonay, anehoana ny voninahitrao eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay, ahatonga ny hafa hanao fanandramana miaraka aminao. Koa atolotray feno anao ny fiainanay Jesosy eo, te feo araka ny sitraponao izay, ary ny fanirinay dia andresy miaraka aminao izay. Tononona saingatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy eo, izany vavaka izany miaraka amin'ny famelana feno ny otanay rehetra. Amen.